Ahoana ny atonga antsika ho kristianina mafy? Zany indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo vaovao ity a. Tamin'ny heriny isika nijery mahasamihafa ny hoe kristianina malemy sa kristianina mafy. Raha mbola tsy nahita an'izany vidéo zany ianao dia ataontsika eo ambany eo amin'ny description eo lien an'izany vidéo zany. Ka androany isika dia hijery hoe ahoana ny atonga antsika ho kristianina mafy, hijery mpanompon'Andriamanitra anankiray isika ao am-baiboly a. Ahitantsika an'izany ka tsy ho lava resaka fa manasanao avy hatrany anaraka an'izany ao aorianan'ny générique. Faly miaravantsika ndray tompoko izay mpanaraka ny vidéo dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tompoko. Hitantsika angambany ireny ray aman-dreny manao fitaizana miaramila ireny. Fieritreretana anazy dia ohatran'ny hoe tsy fitiavana ilay izy. Tena ohatran'ny hoe tsy rariny na tsy tokony ho be dia ary dia be desina. Terena hiborosy trano, terena hanao raharaha. Dia rehefa tsy mahafantatra isika dia lasa mametsiny an'ilay ray aman-dreny. Nefany ilay zaza tezaina ohatran'ny fitaizana miaramila dia lasa mafy. Lasa miresiste ary lasa mazaka zavatra mafimafy. Ndao ary isika hijery mpanompon'Andriamanitra anankiray ao am-baiboly a, Davida. Samuela voalohany toko 7:10 dia ny 4:7 dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andro ny ondrindrainy ary nisy liona sy bera tonga tao aminy ka nahalasa ny zanak'ondry teo amin'ny ondry. Nisy inona hony? Nisy liona sy bera. Davida nefa ny amin'io mpiandry ondry. Eo amin'ny 5:13 dia nanenjika azy aho ka namely azy ary azoko teny ambava n'ilay zanak'ondry ary noho ny andramatra izy dia no azoniko tamin'ny sominy ary nasiako ka matiko. Ny liona sy ny bera samy novonoan'ny mpanomponao ary ny Filistina tsy mifory io dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaika ny miaramila an'Andriamanitra velona izy. Tsy mba hoe alika na hoe chien de salon fa tena hoe liona sy bera, tena liona. Ary haitsika mihitsy zany hoe atsondro eny ambavan'ny saka, sarotra maka an'izany, na hoe taolana eny ambavan'ny tôtô, vao maika hoe zanak'ondry eny ambavan'ny liona. Fa nisamahany Davida ny vavany. Zany natao hoe matanjaka, kristianina matanjaka. Ny atonga antsika ho kristianina matanjaka zany ninona zavatra mitranga eo, za tsy maintsy mandroso foana, tsy maintsy miady na mafy ary ny ady. Io zavatra trehantsika io zany dia atonga antsika ho kristianina mafy io, mba atonga antsika tanjaka. Ary zasy ianao raha tiantsika no kristianina mafy dia tsy maintsy miditra ao anatina fanazarana. Davida zao teto dia hiatrika Goliata. Fantatritsika fa Goliata zany tena mafy. Fa Davida mialohan'ny hatrehana Goliata dia tsy maintsy ozy izy Andriamanitra, tsy maintsy mandalo liona aloha ianao, tsy maintsy mandalo bera aloha ianao. Ny famarinana dia zao, mbola tena tanora Davida, 12 taona izy amin'io, fa tsy maintsy nampidirina tao anatina préparation, tao anatina formation. Tsy maintsy nizarin'Andriamanitra anatrika zavatra mafy aloha Davida. Ary hitantsika fa tsy mitovy mihitsy ny traitenan'ny rahalahin'i Davida sy Davida, tsy mitovy mihitsy ny zavatra niainan'izy ireo. Ka na mbola zaza ary Davida, tsy maintsy nasian'Andriamanitra nanatrika zavatra mafy. Satria nahoana tian'Andriamanitra tanjaka izy, tian'Andriamanitra ho mafimafy kokoa noho ny hafa izy. Hain'Andriamanitra anie nanakana an'ilay liona sy bera, fa nahoana navelan'Andriamanitra nanatrika an'izany Davida satria tian'Andriamanitra ho mafy izy. Zany rehetra zany dia nanamafy an'i Davida, nampatanjaka an'i Davida, nanamafy ny finoan'i Davida kokoa. Tanjon'io zavatra lalovanao io zany, mety mafy ozy izy ianao tena mafy, tena tsy zakako tsony, fa tonga anao mafy io. Atreho am-pifaliana, mety latsaka ny ranomasina indray. Noho izany tsy maintsy mandefa zavatra mafimafy zany Andriamanitra mba hahatonga antsika ho kristianina mafy. Hotohizantsika ihany zany lesson zany amin'ny heriny androany hoe ahoana nahatonga antsika ho kristianina mafy. Hivavaka antsika tompoko. Andriamanitra misaotra anao fa mampianatra anay ianao. Ny amponao dia ny atonga anay ho kristianina mafy. Indraindray ianao mety mandefa zavatra mafimafy mihitsy
aika ny tanjon'izany dia tianao mafy zay, tianao atanjaka zay, ary ampio zay mba hiatrika tsy ho kanosa fa indrindraindrindra amin'izao valana aretina covid-19 zao dia ampio zay hiatrika amin'izany. Dia miohery zay Andriamanitra mba tonga anay asa hijoro anao ny voninahitra sy ny dera mandrakizay. Amen. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao indray dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao izay abonné amin'ny page mba hahatonga anao ahita vidéo misy kokoa dia mankasitraka antsika rehetra mpanaraka voninahitra ao an'Andriamanitra. Veloma tompoko.